rehetra malala an'Andriamanitra sady voantso no masiny ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompo. Amen. Anio alady faharoa amby roapolo martsa enina amby roapolo sy roa arivo. Alady fahadimy amin'ny karemy hitonanam-bavaka ny asa fifandraisana nivon'ny sahan'ny FJKM. Alady natokan'ny fitandremana etsotro fitiavana hitonanam-bavaka ny asan'ny fiangonana ao amin'ny akany fitiavana. Hibanjinantsika hatrany lohahevitra hoe mitarika ho amin'ny fandinihan-tena ny tompo. Anio koa dia fotoana andraisantsika fampianarana izay miompana amin'ny lohahevitra hoe ny fiangonana akany fianakaviana. Ny liturgia amin'ny endriny voalohany no anatanterantsika izao fanompoam-pivavahana izao. Ndearisika hitsangana iredona ny hira fanentanana ho amin'ny hazakazaka masina. Hitsangana. Fisaorana sy fideranan'Andriamanitra dia raha antsika mamaky ny salamo efa voalahatra. Amin'ny anaran'i Jesosy, endreny atsara ny taberna kelinao Jehova tompony maro, manana sady votinala elo ny kianjan'i Jehova ny fanago, ny foko sy ny nofoko mioby an'Andriamanitra velona. Eny ny tsikirety mahita trano, ary ny siditsidina mahita kano azy ametrahany zanany. Dia ny altaranao Jehova tompony maro, mpanjakako sy Andriamanitra, sambatra izay mitoetra ao an-tranonao, hideranao mandrakariva izy. Amen. Fa
Favaksika. Ry Andriamanitra rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tomponay. Voreto izay ankehitriny noho ny famindramponao ka afaka midery, misaotra ary mankalaza ny anaranao masina. Sambatra tokoa izay mitoetra ato an-tranonao araka ny tenin'ny mpanao salamo. Hiderany ianao ny fotoana mbola hitarianao anay amin'ny fandinihan-tena manoloanareo teninao ho zaraina aminay. Hiderany anay sy isaorana ianao izao fotoana hafanay mitondram-bavaka hatrany ny akan'ny fitiavana sy ny asa fifandraisana ny ivon'ny FJKM. Anatrika fiainao anay ianao ary ny fanahinao masina amenao anay rehetra izay miara-manandratra fiderana ho anao. Amin'ny anaranao Jesosy. Amen. Ry havana, enoy amin'ny fanajana ny teny manambara ny sitrapon'Andriamanitra amintsika. Hoy ny Tompo, ny fahatahorana an' Jehovah dia fiarovana mahatoky, ary ny zanany azo fialofana. Ny fahatahorana an' Jehovah no loharanon-aina, hanalavirana ny fandriky ny fahafatesana. Amen. Ray malalo, nambara taminay ny sitraponao izay milaza aminay fa ny fahatahorana anao Andriamanitra no fiarovana mahatoky sy fialofana ao anay taranaka ary loharanonay na ho anay. Menatra sy mangahihany efa izay satria tsy ianao no natahoranay fa olona, zavatra, sampy, tsangakevitra, tsangan'olona, ireny no hikatsahanay fiarovana sy loharanonay. Mifona Tompo, fa mitady ianao amin'ny vavy izay, fa tsy mikatsaka anao amin'ny fonay. Mamindra foka mamelahy elo karaha eo. Aza tsarovana ny fahotanay, ary sasao madio izay ho afa-keloka. Amin'izao sisa izao Tompo, omeo anay ny fanahy masina, mba hatahoranay ianao, sy hanomezanay voninahitra anao. Amin'ny anaranao Jesosy no ivavahanay. Amen. We
ry havana raiso amin'ny fifaliana sy amin'ny fanantenana eo mpitsanganana ny famelan-keloka izay atolotry ny tompo antsika. Hoy ny tompo, ary naria feo mahery avy teo amin'ny seza fiandrianana ao nanao hoe, indro ny taberina kelin'Andriamanitra dia eo amin'ny olona, ary izy hitoetra eo aminy, ary ireo olony, ary Andriamanitra no hitoetra eo aminy dia ho Andriamaniny. Ambara amin'ny anaran'ny tompo fa voavela ny elokareo noho ny anaran'ny masina, midy rano tompo. Ry havana, aoka isika hiaraka anaiky sy hanambaran'ny fanekempinoana kristianina izay resantsika amin'ny fiangonana maneran'izao tontolo izao, araka ny fanekempinoana larana fahaefatra. Manambara ny finoantsika an' Jesosy Kristy isika, dia araka ny teny Jaona mpanao batisa hoe, indro ny zanak'ondrin'Andriamanitra izay manaisitra ny fahotany izao tontolo izao, sy araka ny teny nataony Andrea hoe, efa nahita ny Mesia izahay, sy araka ny teny nataony Natanaela hoe, Raby ao, ianao ny zanak'Andriamanitra, ianao ny mpanjakan'Israely, sy araka ny teny nataony Samaritana hoe, ny tainanay ny nandre ka fantatray fa izy tokoa ny mpamony izao tontolo izao, sy araka ny teny nataony Petera hoe, ianao ny Kristy zanak'Andriamanitra velona, ianao ny manana ny teny fiainana mandrakizay, ary araka ny teny nataony Tomasy hoe, Tompoko sy Andriamanitra. Amen.
tonga eo amin'ny fotoana izay ankalazana ny tenin'Andriamanitra isika hanomboana azy ny 10 minitra ho an'ny ankizy sy ny tanora. Asaina mpitiavana ary ianareo hanatanteraka ny hira ao amin'ny firana fanampiny 7:30 dia hitsangana ianareo hanatanteraka izany. Sotranao zahay Jesoa fa afaka indray mianatra ny teninao, fa namasina ny ampianatra anay. Amen. Mipetraka ianareo. Araka ny izay voalahatra moa dia ny Romanina 2:2 ny 1:1 ka hatramin'ny 2:10 no mofinaina amin'ity anio ity, fa ny 1:10 no afatra ho antsika ankizy sy tanora amin'ity anio ity. Romanina 2:2 1:2. Nahita daholo? Iarahantsika mamaky ary zany amin'ny anaran'ny Tompo hoe fa tsy misy fizahan-tavan'olona amin'Andriamanitra. Averina ihany hoe fa tsy misy fizahan-tavan'olona amin'Andriamanitra. Amen. Nisy tovolahy kely anankiray ndao totsika hoe Lita ny anarany, ialana tsiny amin'izay mitovy anarana. Ity tovolahy ity dia mianatra any ampianarana, ary iray amin'ireo mpampianatra azy dia ny dadany ihany, ary ny taranjam-pianarany dadany dia ny asa marika na ny matematika. Dia nisy fotoana anankiray izay nanaovana fitsapam-pahaizana, ireny karazana fanadinana tsy ampozina ireny, interrogation tapoka zany. Dia efa niomana ihany Lita, fa nandritra ny fampianarana talohan'ny fanadinana dia amafisin'ilay mpampianatra izay tsisa fa ny dadany ihany. Rehefa manao fanadinana ianareo, ny faran'izay tsy mety indrindra dia ny misy takosikosina ny taratasy-panadinana. Eny fanady kely aza. Ka zao ny fitsipika apetraka. Rehefa manao fanadinana tsika natoinina ilay fanadinana atao amin'ny taranja asa marika ka misy takosina, dia anasorana isa 5 avy hatrany ny totaly be ny isa ray manontolo. Zany hoe raha tokony ahazo 20 zany dia lasa 5:10 amin'ny 20. Lasa ary ty fanadinana tamin'ity andro ray. Nanovokovoka mafy raha Lita, fa navo azy maika loatra nanentsika n'ilay maro-potoana ny sy takosina kely ny taratasy-panadinana. Rehefa tany niverina ny taratasy-panadinana afaka herinandro vitsivitsy, akory ny agagany fa na ny asorany dadany izay mpampianatra azy ihany isa 5 ny totaly be nisa. Nefa raha tokony izy marina avokoa satria Lita dia mahay tsara. Ny zavatra anankiray nefa ilay namany mipetraka teo akaikiny,
ao elesa mba jereko mifay an'la azafady dia nomeny ilay namany rehefa nijerena ty fay madio tsara ka le namany teo akaikiny nahazo 20/20 20/20 madio tsara rehefa tena nijery ny filita akory ny ataira ny fanahita valim-panontaniana anankiray izay tsy nisy valiny ary tsy vita akory nefa le isa 20/20 niakatra mafy ny atezeran'ity tovolahy kely rehefa tonga tany an-trano fa ahoana ry dada maninona ny notiko nanasoranao saingy takosina anankiray nefa ny an'ny ko teo akaikeo nataonao 20/20 nefa ny misy fanontaniana anankiray tsy voavaliny ka izao le izy ilay tovolahy eo akaikiny zanaky ny talehan'ny sekoly ie matikena maso ity mpampianatra zay tsisa fa dadany ihany satria efa napetraka le fitsipika zay mitakosina dia any asorana 5 ny isa ny anankiray kosa nefa nahadiana andiso tsy nahavaly fanontaniana ray azy satria le mahadio ny tao an-tsainy dia lasa nomena 20/20 rakizy sy tanora tsy mba toy izany ny ao amin'ny tompo a Andriamanitra rehefa manadina antsika amin'izay ataontsika dia izay nataontsika no izakatsika ny vokany raha manao ratsy isika dia vokatra mifanahaka amin'izany no valim-pitsarana ataon'Andriamanitra antsika eo amin'ny fiainantsika raha mazoto isika manao ny tsara manao ny sitrapon'Andriamanitra makatoa ny tenin'Andriamanitra dia ny vokatra sahaza amin'izany no omen'Andriamanitra atsika tsy mba tahaka ny fomba fitsaran'olombelona tahaka an'izay rentsika tamin'ny tantara kely teo mahereza ary ny tenin'Andriamanitra izay ianarantsika ao amin'ny sekolelahady eny fa na amin'ny tory teny maro samihafa amin'ny alalan'ny famakiana ny soratra masina dia tanterao araka ny baikon'ny tompo hoe raha misy ty ahy dia hitandrina ny teniko izy dia ankatoavy ny tenin'Andriamanitra hiaino mandrakariva ny tenin'Andriamanitra mba hahatonga antsika hazoto anao ny tsara ka ny vokatry ny fitsaran'Andriamanitra antsika eo amin'izany dia hisitraka ny fahasoavany isika dia ny fanahy masina ny ampitoetra antsika amin'ny fahendrena amin'ny fahamasinana ahefantsika ny sitrapon'Andriamanitra hivavaka isika misaotra tompony amin'ny teninao izay mampatsiahy anay fa ianao dia tsy misahatavan'olona arak'izay ataonay no hitsarahanao anay ndreto izay ankizy tanora tompo manolo teny eto anatrehanao hovay izay tsy mety rehetra ary koa dia feo ny fonay mba ho pakatoa ny teny azoto mandrakariva anao ny sitraponao mba ho hita tsy misy tsiny izahay amin'ny fitsarahanao anay amin'ny anaran'i Jesoa amen. vavaka sika revana jeso tompo tonga ny fotoana andrenisanay ny teninao dia teny fiainana mitarika olona ho amin'ny fandinian-tena aoka ahazo fiainana avy amin'ny teninao izahay tompo ny fananao masina zay meno anay any hiasa ty anatinay anazavanay mba narinay fanjavan-tsaina hatakaranay ny sitraponao ny teninao zay teny fiainana tonga nofo tao amin'i Jesosy Kristy hiasa ty anatinay anie zany aroka ianao no anjaka ty anatinay ka nova amin'ny fiainanay fanandrify amin'ny sitraponao noho ny amin'i Jesosy Kristy tendreo molotro ny mpanompon'izay amaky ny teny mba amaky izany madio ary atonga anay andre teny mamy sy teny fiainana avy aminao mpanomponao
izay anambarany afatrao dia hotahinao anie izy ka anambara madio ny sitraponao. Hotahinao anie izay rehetra ka hitanao Jesosy Kristy izay mpamonjy anay mitenena ary Tompo fa vonona iananao izay. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, amen. Iaraka maky sy anosotra masina sika ao amin'ny fanenkena taloha bokin'ny Salamo. Salamo faraka amin'ny 50 andininy voalohany ka hatramin'ny 12. Rehefa hita dia vakiana amin'ny anaran'ny Tompo. Mamindrafo amiko Andriamanitra araka ny fahasoavanao, araka ny haben'ny fiantranao vonoa ny fahadisoko. Sasao madio aho mba ho afa-keloka ary diovy aho mba ho afa-pahotana. Fahatsaroko ny fahadisoko ary eo anatrehako mandrakariva ny fahotako. Taminao dia taminao ihany no nanontako, aza ratsy eo imasonao no efa nataoko. Mba ho marina ianao raha miteny ary tsy hanatsiny ianao raha mitsara. Indro tamin'ny heloka no niterahinay ary tamin'ny fahotana no tontolonay ny reniko. Indro famarinanao am-po ny sitrakao ary fahendrenao amin'ny miafina no ampahafantarinao ahy. Diovy isopa aho ho afa-pahotana dia adio. Sasao aho dia ho fotsy mangatsakatsaka. Ampandrenesy fifaliana sy faharavoravoana aho hifalian'ny taonana izay voavakivakinao. Afen'ny tavanao fahotako ary vonoy ny heliko rehetra. Amborony fo madio aho Andriamanitra ary avozy hiorina marina ny fanahy ato anatiko. Aza manaray hiaro anatrehanao ary aza manaisotra ny fanahinao masina amiko. Abodio amiko ny fifaliana amin'ny famonjenao ary tohan'ny fanahy mazoto ao. Ho tohizantsika amin'ny famakiana soratra masina ao amin'ny fanenkena vaovao. Filazantsara araka amin'ny Matio 7 andininy 1 ka hatramin'ny 5. Ary ho faranantsika amin'ny famakiana soratra masina ao amin'ny epistily ho an'ny Romanina 2 andininy 1 ka hatramin'ny andininy 12. Rehefa hita dia ho vakiana amin'ny anaran'ny Tompo. Aza mitsara mba tsy ho tsarainy ianareo, fa araka ny fitsarana ataonareo no hitsarana anareo, ary araka ny ohatra ataonareo no anoarana ho anareo. Ary nahoana ianao no mijery ny sombika-azo eo amin'ny mason'ny rahalahinao, fa ny andro eo amin'ny masonao dia tsy mba tsaroanao? Ary ahoana ny ilazanao amin'ny rahalahinao hoe aoka aho hanaisotra ny sombika-azo eo amin'ny masonao, nefa indro ny andro eo amin'ny masonao? Ry mpiatsara velatsia, esory aloha ny andro eo amin'ny masonao, ary amin'izay vao hitanao tsara ny hanesoranao ny sombika-azo eo amin'ny mason'ny rahalahinao. Koa amin'izany dia tsy manan-kalahatra ianao rahalehilahy, nazovy ianao izay mitsara, fa izay hitsaranao ny sasany no hanamelohanao ny tenanao koa. Fa ianao izay mitsara aza dia mba manao izany ihany koa. Nefa fantatsika fa ny fitsaran'Andriamanitra dia araka ny marina amin'izay manao toy izany. Ary ianao rahalehilahy izay mitsara ny manao izany, kanefa manao izany koa ny tenanao, mba ataonao va fa ho afa-mandositra ny fitsaran'Andriamanitra ianao? Sa amavoinao ny haren'ny famoram-panahiny sy ny fandeferany ary ny faharim-pony, satria tsy fantatrao fa ny fahamoram-panahyn'Andriamanitra dia mitaonanao hibebaka? Fa ny ditranao sy ny fonao tsy mibebaka no iraketanao fahatezeranao anao amin'ny andro fahatezerana sy fampisehoana ny fitsaran'Andriamanitra izay hamaly ny olona rehetra araka ny asany avy. Ho an'izay maharitra manao soa mandrakariva ka mitady voninahitra sy laza ary tsy fahafatesana dia fiainana mandrakizay. Fa ho an'izay mitady ny ho an'ny tenany ihany kosa, sady tsy manaraka ny marina fa manaraka ny tsy marina, dia fahavinirana sy fahatezerana, eny, fahoriana sy fahantrana ho an'ny fanahin'ny olona rehetra izay manao ratsy, amin'ny jiosy aloha
dia vao mijentilisa koa, fa voninahitra sy laza ary fiadanana kosa ho an'ny olona rehetra izay manao ny tsara. Amin'ny jiosy aloha dia vao mijentilisa koa, fa tsy misy fizahan-tavan'olona amin'Andriamanitra. Amen. Fiavana malala rehetra amin'ny tompo, mbola ampitomboana ho amintsika ny hoe ny famindrampo, ny fiadanana avy amin'Andriamanitra iray sy Jesosy Kristy tompontsika. Araka ny falorana teny am-piantohana ny fotoana anio dia ifanojony ny zavatra anankitelo. Ny voalohany eo anivon'ny Efijekema manontolo dia mametraka eo am-pelatanan'ny tompo ny asa fifandraisana sy fampitam-baovao isika, ny gazety, ny fampelezam-peo, ny fahitalavitra sy ny toy izany, ny haino vakijery. Fa eto amin'ny fitandremana misy atsika dia mitodika amin'ny akany isika ka mametraka izany asan'Andriamanitra loharanom-bola maharitra izany eo am-pelatanan'ny tompo. Ity alahady koa dia alahady fahefatra ao anatin'ny volana misy alahady 5 izay andraisantsika fampianarana. Ireo foto-kevitra telo ireo no natambatra riavana ka nampitondraina ny lohahevitra ny fampianarana manao hoe ny trano fiangonana akany ny fianakaviana. Ahoana tsara? Ny trano fiangonana akany ny fianakaviana. Mety atao hoe tontolo tsy dia mahazatra anareo loatra ny horesahana androany. Izao mantsy riavana. Ao amin'ny dinika batisa dia misy resaka hoe tsindretra sy angidina izay. Ampianarana hoe ny zanak'Andriamanitra dia tsy avy miaina intsony any amin'ny tontolo ny fahotana. Raha sendra lavo izy dia miala amin'ny alalana fibebahana ary manohy ny fiainany araka ny sitrapon'Andriamanitra. Fa rehefa anontaniana ny ray aman-dreny miatrika ny dinika batisa dia manao hoe fantatrareo ve ny atao hoe tsindretra ary fantatrareo ve ny atao hoe angidina, dia tsy mahalala ry zareo. Izany hoe ny tontolo misy ny maro amintsika izao dia tsy ny tontolo ny
zavaboary loatra fa mety hoe tontolo ny orinasa, tontolo ny fiara, tontolo ny rivotra anaty farangisosina maloto setroka fa itianyity ry havana dia ampetrehtratsika ny tranomborona sy ny trano fiangonana. Tsy ampanangatanana no hoe izy nareo nefa nahita tranomborona, trano fiangonana aloha dia mazava fa santionan'izao iombonantsika izao. Ny loha hevitra dia manao hoe trano fiangonana akany ny fianakaviana. Ny fanahin'ny tompo ry havana mbola ambombantsika mandritra ity fotoana ity. Raha raisina aloha ny hoe asa fifandraisana sy fampitam-baovao RJKM ny akany fitiavana dia azo atao ny mampifanojo amindreo na mampiaraka an'ireo amin'ny hoe ao anatin'ny akany fitiavana sika eto amin'ny fiangonana dia azosika atao ny mampanakarena ny fifandraisantsika, azosika atao ny manao fifampizarana vaovao, na vaovao amin'izay hitanao amin'ny soratra masina, na vaovao amin'izay hitanao amin'ny fianakaviana eo amin'ny fiarahamonina. Tena afaka miara-miasa tsara ny akany fitiavana amin'ny atao hoe fikolokoloana ny fifandraisana. Ary maro amintsika mpianakavy finoana no mampiasa ny toeran'io izay mbola tsy mahita moa dia miditra kely eo amin'ilay lalan-tsara. Misy voninkazo antirium, le teny malagasy ny antirium aloha zany tsisy dia miditra ao dia ao. Namaky teny faharoa no tompon'andraikitra tena mandray antsika eo ambaravarana sy mikarakara ny lafiny teknika rehetra amin'izany. Zatra sika ny hoe ndeha hiara isotro dite kely ao amin'ny akany mba hifampizara, ndeha hiara isakafo kely ao amin'ny akany mba hifampiresaka bebe kokoa momba ny fiainam-pianakaviana na ny fiainan'ny fiangonana sy ny sisa sy ny sisa. Tena fitaovam-pifandraisana mahomby ny akany fitiavana raha ny eto amintsika. Ny Matthieu 7:1-5 dia milaza amintsika ny sitrapon'Andriamanitra. Sitrapon'Andriamanitra manala ny fahazarany zanak'olombelona, mitsara ny hafa, te hanitsy ny manana fahadisoana mandrakariva. Fa mitaona kosa antsika fiangonana izay nanorana ny anjara perikopa teo manao hoe aza maiky ny tsara ny hafa na nitsy ny fahadisoan'ny hafa fa dinio alohan'ny tenanao. Maiky ianao hanala ny sompikazo amin'ny masony namanao fa ny andro eo amin'ny masonao anefa tsy voajerinao. Fanatsarana fifandraisana izany ry havana. Ao anatin'ny fifandraisana ny fahalalana ny tenanao indrindra no anisany miantoka ny fahatsarana ny fifandraisanao amin'ny hafa. Fa tsy azo atao amaivanina koa ny hoe ahoana ny fahalalana ny hafa. Raha tsy mahalala ny tenanao ianao dia ho sarotra aminao kokoa ny fandray amin'ny hafa. Ilaozantsika iny ny tao-man'Andriamanitra antsika andiny tena dia ny hoe move mbola maika hitsara ny hafa ianao, anitsy ny hafa kanefa ny fahadisoanao mbola ngeza lavitra noho izany. Ndeha ary sika ry havana anohy ato amin'ity lohahevitra ity. Trano fiangonana akany fianakaviana. Tsara aloha ny manamaka, hitantsika ao amin'ny sary inona ny eo ambony? Akanim-borona ary eo ambany trano fiangonana. Matetika sika izay mety makany amin'ny fiangonana any an-tanindrazana, izay afaka mandeha amin'ireny fiangonana ambanivohitra eny na sendra mandalo mamangy fiangonana, dia mahatsikaritra hoe ety amin'ny faritry ny piripitra ety misy fofona hafahafa izay. Fofona inona? Ramanavy. Fa indraindray koa sika dia mahita eny amin'ny faritry ny altara eny tranom-borona, akanim-borona. Tena firesaka ao amin'ny soratra masina izany.
miara-dalana ao amin'ny fiangonana ny vorona sy ny mpivavaka. Ary ny mahagaga, ny vorona tena tamana ao am-piangonana. Ny vorona tena tamana ao am-piangonana. Akanom-borona, trano fiangonana. Izay fiangonana lazaina eto izany dia ilay trano mihitsy, fa misy dikany roa moa ny fiangonana. Ny anankiray voalohany dia ny hoe ny tempoly, izay ilay firafitra tahaka izao. Fa ny anankiray faharoa dia izao sy ianao, tempoly ny fanahy masina. Aty amin'ny filazantsara, aty amin'ny testamenta vaovao azafady, aty indrindra no iresahana an'izany hoe izaho sy ianao ilay nantsony ny tompo avy any amin'izao tontolo izao, ho ao amin'ny fanjakany no atao hoe fiangonana, olona na trano. Teo amin'ny tantaran'ny fiangonana dia nalainy rainy réformation ny vombolana hoe tempoly ilazana ny trano fiangonana. Raha nahazatra teo amin'ny katolika ny filazana ny trano fiangonana amin'ny hoe église, mandeha l'Église. Isika kosa protestanta mba hiavana amin'ny katolika dia nandray ny vombolana hoe tempoly n'Andriamanitra. Tempoly ilay trano fiangonana. Akanom-borona izany hoe misy vorona, ary ny trano fiangonana dia misy ny fiangonana ilay vahoaka an'Andriamanitra. Ny akanom-borona izany dia akany misy vorona, ary ny fiangonana dia akany misy ny fianakaviana. Dia miarahaba antsika fianakaviana, tafavory eto, ianao raim-pianakaviana, ianao renim-pianakaviana, ianao zanaka. Eo dia efa tsapasady hoe kay tena akany ny fianakaviana itony trano fiangonana itony. Tena mpiandohany sika dia nitondrana ny nentina tamin'ny Salamo 420. Ao amin'ny andinin'ny fahatelo dia misy mivaky toy izao manao hoe eny ny tsikirity mahita trano ary ny siditsidina mahita kano ho azy hametrany ny zanany dia ny altaranao Jehovah tompony maro mpanjakako sy Andriamanitro. Izay ilay nilazana hoe hatramin'ny andro ny soratra masina tany aloha ela dia efa fantatra izany hoe ny tontolon'ny vorona dia mety tafaraka amin'ny tontolon'ny vahoaka an'Andriamanitra, ny tontolon'ny fiangonana. Ahoana moa ny anorenana ny trano fiangonana na koa ny akanom-borona? Amin'ny alalan'ny fanoharana izany no ampitantsika ny hevitra tokony ho saintsaintsika ka andiniantsika tena rehefa mifarana izao fampianarana izao. Ny fanorenana ho an'ny tranom-borona dia mandeha tsikelikely makabozaka dia manambatambatra eo dia hitantsika ny ataon'ity vorona eto amin'ny sary ity. Ny fanorenana ny tempoly raha tany amin'ny testamenta taloha isika makaty amin'ny mpanjaka voalohany toko 15 ohatra, Solomona mitokana ny tempoly. Ny fanorenana ny tempoly dia niainga tamin'ny teny fikasan'Andriamanitra tamin'ny Solomona izay niteneniny tamin'ny Davida, tsy ianao no hanangana ny trano fa ny zanakao. Dia namindra ny raharaha tamin'ny Solomona i Davida rainy. Solomona no nitarika ny fiangonan'Andriamanitra ny zanak'Israely anorina ny tempoly. Io mpanjaka voalohany toko 15 io dia milaza sy mitanisa ny zava-nitranga teo amin'ny fanokanana ny tempolin'Andriamanitra, manomboka ny hoe raha voavita ny tempoly dia ny fiaran'ny fanekena izay nisy ny didy 10 aloha no nasain'ny Solomona mpanjaka no bataina ka napetraka tao amin'ny tempoly. Manohy ny mahazava-dehibe ny fanorenana ny tranon'Andriamanitra amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra izany ry havana. Niainga tamin'ny teny fikasana, makao amin'ny fiaran'ny fanekena, ary eo amin'ny fanokanana ny tempoly dia ampatsivon'ny Solomona mandrakariva izany tenin'Andriamanitra izany sy ny mahazava-dehibe ny tempoly ho an'ny mpianakavy ny finoana. Rehefa mamaky sika fa andiny lavabe hatrany amin'ny 90 mahery moa no ao dia mahita fa ny karazam-piainana rehetra na ny fifaliana na ny fahoriana na ny fahavoazana ara-panato ny fahotana dia ambaran'ny Solomona amin'ny fangatahana ataony amin'Andriamanitra
fa azon'andriamanitra hidirana antsehatra tsara sady angatany mba hidiran'andriamanitra antsehatra. Raha tambatra ny Matteo 7:7-8 sy ny mpanjaka voalohany 9 dia azo lazaina hoe ny fanorenana ny tenin'Andriamanitra dia tsy miainga amin'ny biriky sy ny tafo na ny vy na ny hazo fa tena miainga mihitsy amin'ny tenin'Andriamanitra. Fantatsika eo amin'ny tantaran'ny fiangonana raha ny fandimby teto amin'ny tony fiangonana tony ny ray aman-drenitsika dia izy efa nahazo ny tenin'Andriamanitra no ningainy ny tenin'Andriamanitra na natao amin'ny tenin'Andriamanitra mba hanorina ny akany dia ny trano fiangonana. Trano fiangonana akany ny fianakaviana. Miainga tamin'ny fandrenesana ny tenin'Andriamanitra, ny fanorenana ny akany. Tsy ilay akany ihany fa ilay trano fiangonana. Mahita sary ve isika? Mandroso ary tsika dia saitsaintsika fotsiny ilay izy fa ny avy ato ambadika ato izao mahita tsara mihitsy. Ny trano fiangonana. Raha ny sary ao dia ny sarin'ny FJKM Maisotro Fitiavana sy ny tontolo manodidina azy. Aorina ny tenin'Andriamanitra toy ny fiangonana tony. Ary zasy anao izay monina ato amin'ny trano fiangonana dia efa miorina raha teo amin'ny tenin'Andriamanitra ary miorina koa ao amin'ny Kristy. Ny mahagaga ry havana eo amin'ny fiainantsika fiangonana raha toka dinihana ny soratra masina saky ny talata zoma ohatra fandiniana ny soratra masina adiny indray izany raha elandrindra dia vitsy ny maharitra n'izany. Fa raha atao ny hira fiderana na adiny 3 tsy miato aza eo ihany tsy te hiala ny sasany. Mazava izany. Tsy hoe tsisy tenin'Andriamanitra ao amin'ny hira fiderana, tsy hoe tsisy tenin'Andriamanitra ao amin'ny fiderana, fa vokatry ny tenin'Andriamanitra ny fiderana. Saingy izao, raha tsy masaka tsara amin'ny tenin'Andriamanitra isika dia ho famirapiratana ivelany fotsiny ny fiderana. Ny fiderana tsy miorina amin'ny tenin'Andriamanitra dia pokaty fa ny mpivavaka ao anatin'ny trano fiangonana izay manao fiderana dia tsy maintsy efa nanorina ny fiangonana no ny tenin'Andriamanitra namelona ny finoany. Ny asa nanorina ny fiangonana amelona ny finoany. Ny soratra masina tena mampianatra antsika hoe ny fiorenan'ny tenin'Andriamanitra dia ny fiorenan'ny fiangonana dia tena ny tenin'Andriamanitra. Fa mandroso isika. Ny fiangonana izay miorina amin'ny tenin'Andriamanitra, voazo ny tenin'Andriamanitra, betsaka ny fiangonana hoe rehefa tsisy tenin'Andriamanitra intsony dia amidy, atao toeram-pivarotana, atao toeram-pandinizana, atao toeran-kafa, ivo-toeran-kafa ho an'ny orinasa samihafa. Izay ilay ilana ny tenin'Andriamanitra. Tsy misy tony, tsy misy izay maizy azy ny fiangonana raha tsy ao ny tenin'Andriamanitra. Fiangonana dia akany ny fianakaviana hitaizana ny mpianakavy finoana amin'ny fitaizana lalipaka sy mitohy. Ny voalohany hitantsika ao amin'ny fiainan'ny fiangonana amin'izay mahakany azy dia izy azo ametrahana tsara atody, karakaraina sy andrasana. Ahoana moa izany? Raha misy ohatra ny fanoran-jaza, indro ary ny zazakely fa tonga ao amin'ny fiangonana, atolotra ho karakarainy ny fiangonana. Indro ary ny zazateraka fa atao batisa, atolotra ho karakarainy ny fiangonana. Toy ny karazana atody tonga ao anatin'ny akany ilay trano fiangonana ireny zaza ireny fa tsy zaza ihany fa io anao androany ny tonga niditra atao amin'ny fiangonana ianao koa izany ilay karazana atody izay apetraka atao anatin'ity trano fiangonana ity ho karakarain'ireo tompona andraikitra samihafa eto amin'ny fiangonana manomboka any amin'ny sekoly alahady ao amin'ny sampana mpanazava stily ao amin'ny
tanora kristianina ny tsantany fitiavana ny rantsana fanantenana vokovoko manga dia miamitombo araka izany. Ny olona rehetra vao miditra ny fiangonana dia tahaka ny atody izay apetraka ho karakaraina ho kolokoloina sy andrasana ato amin'ny fiangonana. Ary mpanompon'Andriamanitra maro sary ny vorona anankiroa izay mitodika tsara ao amin'ny atody ny tokony hitantsika no mifarimbina amin'izany fikarakarana izany. Izany mbola ilazana hoe itony trano fiangonana itony dia akany ho an'ny fianakaviana. Ataovy misy fitiavana sy hafanana ny ara-panahy ny fiangonana. Fa itony trano fiangonana itony koa dia akany ny fianakaviana ka hiainana ny atao hoe fahaterana indray. Andalovana amin'ny atao hoe fahaterana indray. Io ny atody fa mipetraka ao anatin'ny akany. Elaela amin'ny fikarakarana sy ny hafanana izay misy dia tonga inona izy? Tonga vorona izy, vorokely. Raha akoho dia raika amby 20 andro foy ny akoho. Hoy ny izany ny any amin'ny fiompiana. Foy ny atody akoho dia nao hoe misy akoho kely manenoneno ao ambany elatry ny akoho ao, foy izy izay. Io dia azo ampitaina amin'ny hoe ny fahaterana indray. Io zaza natolotra na natao batisa, io olona vao miditra am-piangonana io ka naraisintsika amin'ny hafanana sy amin'ny fitiavana dia nokolokolotsika ary nokotrehana ka tonga ny fahaterana indray. Mbola ilazana hoe ny akany ny vorona dia azo anoharana ny trano fiangonana izay mikolokolo ireo olona mbola tsy niova fo nandalo fahaterana indray ka azahoana mandray fahateram-baovao mivoaka amin'ilay mahatody azy olona mbola tsinitsinina azy avy any amin'ny fiarahamonina any izy tonga atao am-piangonana dia mivoaka avy eo amin'izay maizy azy izay ary tonga amin'ny fahateram-baovao manana fizina vaovao, fiainana vaovao ao amin'ny Kristy. Tena tokony ho tsaroantsika isam-pianakaviana fa itony trano fiangonana itony no manefy no mitaiza ny taranantsika hanana handalo amin'ny fahaterana indray ka hanana fiainana vaovao. Mila mivoaka amin'ny atody isika ho lasa vorokely. Ary rehefa lasa vorokely dia maninona? Tsaroana eto no ambolana 2/20 manao hoe amin'ny anaran'ny Tompo zaro ka na rehefa antitra azy izy dia tsy ala amin'izany. Ny akan'ny vorona dia fibeazana koa no atao ao. Torak'izany ny trano fiangonana dia trano fibeazana ara-panahy indrindra kanefa koa amin'ny maha-olona manontolo. Soratra masina dia milaza fa raha vao nateraka indray ny olona dia mandray ny atao hoe rononom-panahy mba hitombony sy hibeazany. Ary rehefa mialehibe izy dia miverina amin'ny atao hoe vetikanina. Mbola ronono ve no hoantsika sa vetikanina? Tena akany hibeazana ve ny fiangonana amintsika fianakaviana. Ka amin'ny fiangonana toy itony dia tena tsaroantsika mihitsy hoe niainga tamin'ny abidi isika tonga amin'ny fahaizana manoratra teksta lava be. Niainga tamin'ny abidi isika ary tonga amin'ny fahaiza-mamaky teksta lava be. Fivoarana toy izany ry havana notovozitsika ato amin'ny fiangonana isika isam-pianakaviana tsy ny zanaka ihany fa ny ray aman-dreny koa azy dia ampitombony ny ten'Andriamanitra rentsika isanandro. Fa ny zavatra manaraka 5 raha manaraka ny saritsika dia ny fiangonana koa dia toy ny akan'ny vorona ka fiarovana ho antsika isam-pianakaviana. Hoy ny Salamo 119 amin'ny anaran'ny Tompo, ny mitoetra amin'ny fierena izay any avo indrindra dia monina eo ambany aliko ny tsy toa.
hitantsika raha manakaikikaiky kokoa ny sary tsika efa moa ny sary sa mbola tsy ao raha manakaiky kokoa makasaina ny sary isika io misy vorona io misy akany eo ny zanany be deaibe dia mirotsaka ny orana fa salobon'ny ray aman-dreny ao ny zanany raha tonga ny masoandro misalobona tahaka izany koa ny ray aman-dreny a manaloka ny zanany ny trano fiangonana dia tena fiarovana ho an'ny fianakaviana kristianina ho an'ny ankohonana mpino raha misy ny manjoa azy dia mialoka ao amin'ny fiangonana ny mpino raha misy ny fifaliana balika ny masoandro dia mialoka ao amin'ny fiangonana ny mpino raha misy ny fakapanahy ny hery izay tovoziny aty amin'ny fiangonana no entiny mamakivaky sy misedra izany fakapanahy izany ny trano fiangonana dia tena akany andraisana fiarovana akany fiarovana tandremo anefa tsy hoe akory hoe raha ho avy ny fandatsahana bomba dia tena tsy ho voatohina mihitsy sika eny mahagaga Andriamanitra azo ny atao izany fa mety tsy izany koa ny zava-dehibe dia ny hoe ato isika mahatsiaro voaharo no ny tenin'Andriamanitra izay afafy mahatsiaro matanjaka afaka misedra ny orana sy ny masoandro ny fifaliana sy ny fahoriana dia izany no hanaovana hoe itony trano fiangonana tony dia akany ho an'ny fianakaviana fa ny fiombonana dia iainantsika aty amin'ny fiangonana tahaka ny vorona ao anatin'ny akany ny ray aman-dreny sy ny zanaka ny fianakaviana isanisan'ny avy izay mandrafitra ny fiangonana toy izao dia miombona ao anatin'ny tranon'Andriamanitra ny trano fiangonana hoy ny soratra masina ao amin'ny asan'ny apôstôly 2:2-2 izy ireo nahatra tamin'ny fampianaran'ny apôstôly sy ny fiombonana sy ny famakina ny mofo ary ny fivavahana tena hotsarotsika isan'ankonana isam-pianakaviana fa ato amin'ny tranon'Andriamanitra isika dia miombona toy ny vorona ao anaty akany tsy misy fizahan-tavan'olona mety ianao vorontsiloza mety ny fianakavianao taranaky ny inona zao no tokony ho tenenina voromanga mety ny fianakavianao taranaka vorondreo ny fianakavianao taranaka railovy fa tsy misy fizahan-tavan'olona akany hitambaram-betsika ny fiangonana ary tsy maintsy miain'izany fiombonana izany sika raha tena fiangonana marina raha kristianina marina tsy misy hoe iny farava ny fanompompivavahana mifarana ny fotoana daodaholo sika menakavy fa tena ho tsaronao mihitsy hoe niombona tamin'ny fianakaviana kristianina toanao ianao isan'ankonana tamin'ity alahady ity sisaky ny alahady fa ny fiangonana koriavana dia toy ny akanym-borona izay ivoahan'ireo avinobe azina ka ary elatra matanjaka izy dia miala ny akany ary manidina dia mahatanteraka ny tenin'ny tompo manao hoe mandehany ianareo ataovy mpianatra ny firenena rehetra misy olona izay ny be azina teto amin'ity fiangonana ity nandeha ary tonga andro ny fiangonana-kafa na isan'ny mpanorona fiangonana mihitsy any amin'ny toeran-kafa misy olona no be azina tamin'ny fiangonana toy izao na fiangonana-kafa tonga mpitondra fivavahana izy dia nanorona any akafa mitantana akany hafa ary izay mihitsy ny fiangonana tsy natao hijanonana ny fiangonana fa toeram-panirahana toeram-piaingana rehefa ianao ilay matanjaka ara-panahy iny avininana vetikanina dia hivoaka ny akany hivoaka ny fiangonana hizara ny tenin'Andriamanitra hanambara ny fitiavan'Andriamanitra hitory ny filazantsara raha fitinina riavana dia ny hoe ny trano fiangonana dia akany ny fianakaviana aoriny amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra izy toeran'ny fitiavana sy ny hafanana izy toeran'ny fahaterahana indray toerana fibeazana toerana fiarovana
toerana iombonana ary toerana fanirahana. Etỳ am-pamaranana dia andiny teny sika ny hoe tena nanorina izao tranon'Andriamanitra izao no ianao no baikony ny tenin'Andriamanitra ve ianao. Ampahany amin'ity tranon'Andriamanitra ity no efa ifanairantsika ary ainga tsy ho ela ny fanarenana ny tilikambo. Hoentany ny tenin'Andriamanitra ao anatsika ve isika hanorina indray izany tilikambo izany. Mandiny teny isika tena toeran'ny fitiavana sy ny hafanana ho an'ny fianakaviana sy ny mpianaka amin'ny finoana ve tahaka ny akanomborona ny trano fiangonana. Mandiny teny isika tena toerana nandraisanao fahateraham-baovao na fahaterahana indray ve nandraisan'ny mpianakavy fahaterahana indray ve ny fiangonana. Toerana nibeazanao ara-panahy ve ny fiangonana ka noraisinao tsikelikely ny tenin'Andriamanitra ahatonganao ho hazaka vetikanina fa tsy ronono intsony. Toerana nahatsapanao fiarovana tamin'ny fahoriana ve na fiarovana tamin'ny masoandro ny fifaliana. Itony fiangonana itony. Toerana tena niainanao fiombonana tamin'ny kristianina isam-pianakaviana ve ny fiangonana. Ary moa toerana efa nandraisanao sy nandrenesanao fanirahana mba hitory ny filazantsara ve ny fiangonana. Ry fianakaviana tadidio fa sary ny ankanomborona ny trano fiangonana mba ho tsarotsika tokoa. Fa raha mivoaka eto isika dia toy ny vorona ary elatra voky ny tenin'Andriamanitra ary afaka izara ny tenin'Andriamanitra any amin'ny tontolo izay aniran'ny tompo ho antsika. Ny voninahitra dia ho an'Andriamanitra irery ihany fiadanana ho antsika fiangonana izay mahatsiaro fa itony trano fiangonana itony dia akantsika isam-pianakaviana ho amin'ny fiombona mpanompoana ho amin'ny fiombona mpanirahana. Amen. Indray tompo ny fitiavanao anay fa izahay dia anisan'ny olona natsoinao nangoninao mba ho isan'ny fiangonanao. Indray ny atsara ny taberina kelinao Jehova. Eto no anabeazanao anay. Eto no izaranao fiainanao anay. Eto no andrenesanay ny filazany tsara. Misaotranao zay no ny amin'ny fitiavanao. Manaiky izay tompo mba ho kolokoloanao hatrany amin'ny alalan'izao fiangonana misy anay izao. Ary tsaronay tokoa fa indraindray izay dia mandeha amin'ny fahazarana fotsiny ihany. Variana misitraka ny rononom-panahy ka mandahy mandrakariva ny ventikanina izay atolotra ao anay. Misaotra tompo fa mampatsiahy anay ianao amin'ity an'ity sarobidiny fiangonana izay iantsonao anay, itezanao anay. Ary izahay miteny tahaka ny mpanao salamo hoe zavatra ray loha no angatahanay aminao Jehova, izany no tadiavinay dia nitoetra ao an-tragnonao amin'ny andro rehetra iainanay. Ianao anie tompo ho aminay isan'andro ihany koa. Ankehitriny ary izay dia mametraka feno eo am-pelantananao izao fiangonana misy anay izao. Ianao anie hitany asa rehetra izay tanterahana eto, indrindra ny fizarana ny teninao, ny fikolokoloana ny fiangonanao olona eto anivon'izao fitandremana izao. Dia amomba hatrany ianao amin'izay rehetra tanterahana eto mba hisehony voninahitrao. Ka ity no sehatra izay hikolokoloana mba hahafahan'ny mpino mivoaka izao rindrina efatra izao mba hanitatra ny fitoriana ny filazantsaranao eto amin'izao tontolo izao. Mivavaka izay ho an'ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara, ao ny asa serasera sy ny fifandraisana. Ianao ane amomba
izany sehatrasa izany mba ho fitaovam-piasanao hikolokoloana ny olona manontolo sy ny olona rehetra mba hahatonga azy handray anao Jesoa ho tompo sy mpamonjy ny fiainany. Mivavaka izahay ho an'ny firenenay, ianao ane hiasa, ianao amomba ny malagasy ray manontolo. Mivavaka izahay ho an'ireo namanay izay tsy salama, ianao ane tompo hamangy azy ireny amin'izao ora iantsonao nay ianao izao. Ianao mahalala ny aretina izay mampanaintaina ny nofony, fangany ianao tompo omeo fanasitranana izy. Ao ireo manam-pahoriana izay latsaka ao anatin'ny famoizam-po, mampahireza azy tompo hanana ny fanantenana vaovao ao aminao Jesoa. Mivavaka izay ho an'ireo mandalo fisedrana maro samihafa noho ny fanarahana anao, noho ny fijoroana vavolombelonao. Mpahirezo ireny tompo mba ho tempoly, ho tarafo ny manodidina mba hahatonga azy ireny handray anao Jesoa. Izay rehetra mahasoanay, tsy voatononay, tanterao araka ny lehibe ny indrafonao sy ny fahasoavanao. Sitrakay manakambana izany an'ilay vavaka nampianarinao manao hoe rainay izay ny an-danitra, mamasina ny eny anaranao, ho tonga ny fanjakanao, atao any ny sitraponao ety an-tany ho tahaka ny an-tany. Mihona ino izany ny sazao ary mamelany elokay tahaka namelanay izay meloka taminy, ary aza mitondra ny amin'ny fakapana manafana amin'ny ratsy, anao fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Zao misy atody anankiray endriavana fifalianao antsika ny mandray ireto havantsika ireto, manolotra ny zanany ho an'Andriamanitra amin'ny sakramentany batisa ary manavao rahateo ny fanorantenany ho an'Andriamanitra. Enoy ny teny avy amin'ny soratra masina hanorenany fiangonana ny fanatanterahana izao sakramenta izao. Hoy Jesoa: efa nomena ny fahefana rehetra any an-danitra izay ty an-tany, koa mandeha any ianareo dia ataovy mpianatra ny firenena rehetra, manao batisa azy ao amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina, sady mampianatra azy hitandrina izay rehetra nandidiko anareo, ary indro izao momba anareo mandrakariva ambara-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo izao. Ary ahoriko ny fanekeko amiko sy ho aminao mba mitaranaka mandimby anao hatramin'ny taranaka faramandimby ho fanekena mandrakizay mba ho Andriamanitrao sy ny taranakao mandimby anao aho. Ary tao aminy koa ny namorana anareo tamin'ny famorana tsy natao tanana, tamin'ny fanesorana ny tenany nofo, dia tamin'ny famoran'i Kristy, fa niara-ny levina taminy ianareo tamin'ny batisa, izay niarahanareo natsangana taminy koa no ny finoana ny asan'Andriamanitra nanangana azy tamin'ny maty. Fa ianareo rehetra dia zanak'Andriamanitra amin'ny finoana ny Kristy Jesoa, fa na iza ianareo no natao batisa ho an'i Kristy dia nitafy an'i Kristy, tsy misy intsony na jiosy na grika, na andevo na tsy andevo, na lahy na vavy, fa iray ihany ianareo rehetra ao amin'ny Kristy Jesoa. Noho izany ary Ray aman-dreny niteraka sady mpiantoka ny zaza, misy fanekena ataonareo eto anatrehan'Andriamanitra sy ny fiangonana. Moa manolotra ity zaza ity ho an'Andriamanitra raintsika va ianareo. Ekenareo va ny joro na amin'ny teny na amin'ny asa ho mpanompon'Andriamanitra mahatoko mba hahatonga anareo fianarana ho an'ity zaza ity amin'ny androm-piainanareo rehetra. Ekenareo va ny anatanterahany fiangonana amin'ity zaza ity ny fitaizana rehetra araka amin'ny filazantsara tokony atao aminy, mba hitombony amin'ny fahalalàn'izao fasa ao an-dehibe raisiny avy amin'Andriamanitra izao, sy anekenan'i Jesosy Tompo mba ahazoany hery andavany ny asan'ny Satana rehetra.
vonina hivavaka ho azy hampianatra azy hivavaka ka hampiditra azy ho mpianatra sekoly alahady va ianareo. Ekenareo va ny hampianatra azy ny anton'izao fanaovam-batisa izao ary ianao izay hahatonga azy ho mpandray fanazan'ny tompo. Efa ren'Andriamanitra ny fanekenareo matoky azy hanampianareo amin'izao andraikitra masina ny ekenareo izao izy fa ny heriny dia tanterahana amin'ny fahalemena. Isika fiangonana Koriavana dia tompon'andraikitra manana didy amin'ny zaza rehetra raisitsika toy izao. Aoka hitsangana isika hivavaka. Andriamanitra raitsytoa, tia dia tia anay tokoa ianao, ary ny fitiavanao dia mialoha mandrakariva ny fitiavana ianao. Tsaronay izao ny didin' Jesosy Kristy tomponay sy ny teny fampanantenana nomeny tamin'ny nanorenany ny sakramentany batisa, koa mitalao aminao izahay iray eo, manatrehanay, aoka ny fanainao masina no mehery ny asa tanterahanay eto ampanaovan'izao batisa izao. Rano mamelombelany zavaboary ity, ary manasa ny loton'ny nofo, mba ho famantara ny fanadiovana anay ho amin'ny fiainana vaovao ao amin'ny Kristy anay izao. Ity zaza atao batisa ane, ho voaray mandrakizay ao amin'ny fanekenao, ampita finozanakao izy ary ampiresendrika aminy, no ny asan'ny fanainao masina mitarika azy isan'andro ho amin'ny voninahitrao mandrakizay. Amin'ny anaran'i Jesosy zanakao mpamonjy anay. Amen. Mipetraka ny fiangonana. Raha mialson natolo-janahary mahatony fitahina. Zaho anaka manao batisanao amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Ho aminao mandrakariva ny Tompo. Amen. Hivavaka isika ry havana. Faly misaotranao zay ry Tompo Andriamanitray, no ny fahatanterahany fanirindreto ray aman-dreny reto. Miombinaina ao amin'i Jesosy Kristy ny Zanany ka isan'ny vahoaka ny fanjakan'Andriamanitra. Ny angatanay fiangonana dia nitehirizanao ity zaza ity ao ambany fahasoavanao, ka mba hampaharitra azy hatramin'ny farany amin'ny fivavahana aminao Andriamanitra Ray sy Zanaka fanahy masina. Ampio ireo ray aman-dreny sady mpiantoka mba hazony manatanteraka ny fanekenana ataony teo anatrehanao, mba ny fahasoavanao any ny ezaka rehetra ataon'ny fianakaviana sy ny ray aman-dreny ary ny fiangonana amin'ny fitaizana ity zaza ity. Angatanay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izany. Amen. Izao no teny fanomezatoky tononona ho an'ny vita batisa. Aza matahotra hoy ny Tompo, fa efa nanavitra anao aho, efa niantso ny anaranao aho ianao. Mandiana ray aman-dreny malala dia izao hitombo amin'Andriamanitra raintsika ny zaza vita batisa. Miarabantsika amin'ny anaran'ny Tompo ry havana, ary manonona ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo ho amintsika fiangonana. Hoy ny soatra masina ao amin'ny Salamo faraka amby folo amby zato, andininy fahadimy manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy, nomeny hanina izay matahotra azy, tsarova mandrakariva mandrakizay ny fanekeny. Misaotra an'Andriamanitra lehibe no ny famindram-pony ka nanomezany ity alahady ity hitondranam-bavaka ny akan'ny fitiavana sy ny asany. Ny akany dia asan'ny fiangonana izay niorina tamin'ny taona 3,750. Feno 3,30 taona amin'ity taon'ity izany asan'Andriamanitra izany, ho diadirainany ny anarany. Ho fampatsiahivana, ny akan'ny fitiavana dia sehatr'asa najoron'ny fitandremana tao anatin'ireto lalatsaina manaraka ireto. Ny voalohany, asa fijoroana vavolombelon'ny fiangonana mba ho sehatra ahafahan'ny fiangonana sy ireo sampana sy fikambanana samihafa hiaraka hifaly sy hanamafy ny fifankatiavana eo aminy. Ny faharoa indrindrindrindra dia mba ho fidiram-bola maharitra ho an'ny fitandremana. Koa arak'izany dia toy izao manarak'izao ny asa iandraiketan'ny akan'ny fitiavana. Voalohany, fandraisana sy fikarakarana ny fiarahan'ny fitandremana, ny sampana, sampanasa
ary fikambanana amin'ny taom-baovao izany sy amin'ny lahady fankalazana samihafa. Eo ihany koa ny fianaran'ny mpiofana katekomenina, ny fandraisana ny bazary fitiavana, ny sakafo mpiralahin'ny mpitandrana ary ny sakafo maro samihafa isaky ny alahady. Ny faharoa dia fandraisana ny lanonana samihafa eo anivon'ny synodam-paritany sy fohibe. Mikasika ny tolotra ho an'ny daolobe dia misy ny toeram-pisakafoanana amin'ny andavanandro sy ny alahady ao amin'ny restaurant zany. Mandray lanonana toy ny vodondry ihany koa ny akany, mandray ihany koa ny mariazy, batisa, ny fandraisana ho fandrainy fanasan'ny tompo sy ny maro hafa. Manao fampanofanantrano ihany koa ny akany, mandray ireo fivoriana arakasa na atsotsika hoe atelier, ary mandray ireo sekoly izay mampanao soutenansa ireo mpianatra ao aminy. Toy izao ary ny tatitra mikasika ny totosa ny taona 2020 lasa teo. Isan'ny olona nanjifa tao amin'ny toeram-pisakafoanana sy nanaterana sakafo teo amin'ny manodidina dia natratra 7,500. Isan'ny olona nanjifa isaky ny alahady toy izao dia 2,720. Nisan'ny olona nanjifa tamin'ny mariazy sy sakafom-pianakaviana dia nahatratra 2,500. Nisan'ny olona nahandrona sakafo tany ivelany na ny traiteur externe dia 7,700. Nisan'ny olona nandateraka sakafo tao am-piangonana tamin'ny komite lehibe dia nahatratra 5,700. Nisan'ny olona avy amin'ny sampana sy fikambanana nandateraka sakafo teto amin'ny fitandremana dia nahatratra 5,700. Nisan'ny olona nandateraka vondrom-bavaka na cellule de prière fanao ny fikambanany diakona soloolona zany dia nahatratra 7,700. Raha atambatra zany ny olona nisitraka ny servisy izay natolotry ny akany dia nahatratra 7,000 tamin'ny taona 2020 lasa teo iny. Eto am-pamaranana amin'ny mahasan'ny fiangonana ny akany fitiavana dia manentana antsika ny amin'ny fanohanana ny asa amin'ny alalan'ny valom-pombokatra izay nozaraina tamintsika teo ampidirana. Makasitraka anareo izay efa nanjifa sy mpakafy ary nanohana nandritra izay taona maro izay, ary manentana antsika hatrany ny amin'ny fanjifana sy fampiroboroboana hatrany ny tolotry ny akany fitiavana. Fa ho indrindra ny sohatra masina amin'ny Korintianina voalohany 15:15 tapany B manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy, ary mahay fahabe mandrakariva amin'ny asan'ny tompo satria fantatrareo fa tsy foana tsy akory ny fikelezanareo aina ao amin'ny tompo. An'Andriamanitra irery ny voninahitra fa ny fahasoavany hitondra aminareo. Amen. Saorantsika ny mpikambana ao amin'ny filankevim-pitantanan'ny akany avy ao amin'ny birao-piangonana raha teo mitondra ny fampahafantarana sy ny fanentanana ho an'ny asan'ny akany. Ny anampy dia ny hoe toy ny asa fandrarana rehetra tsy ilaozan'olana ny asa fandrarana, kanefa dia isaorana ireo filankevim-pitantanana homban'ny birao-piangonana miezaka mandrindra sy mandamina ireny zavatsarotra mety hatrehana eo amin'ny fandrarana ireny. No ny asan'ny fahasoavan'ny tompo dia afaka miezaka sy mandroso hatrany amin'ny asa izay nankinitsika fiangonana aminy izany akany izany. Tsara ho mariana fa misy fanavaozana vitsivitsy tazantsika ao amin'ny akany, ary dia isaorana ireo mpikambana ao anatin'ny filankevitry ny akany nanome izany maimaim-poana araka ny fanomezam-pahasoavana izay nomeny ny tompo azy. Ndiary andray tenin'Andriamanitra isika fiangonana aorin'izany dia isy vavaka manokana ho an'ny asantsika eo anivon'ny akany. Araka ny voalaza teo asantsika ny akany ka dia isika rehetra no hitsangana ao anatin'izay. Tsangana ny fiangonana ry amina.
ho ny soratra masina hifampaherezantsika araka ny Filipianina toko faharoa ny andininy faharoa ambin'ny folo sy ny fahatelo ambin'ny folo amin'ny anaran'i Jesosy. Ho amin'izany ry malalako, tahaka nanekenao mandrakariva, tsy fony teo aminareo ihany aho, fa ankehitriny dia bebe kokoa aza raha tsy eo aho. Miasa mitahotra sy miofotra ahatanteraka ny famonjena nareo. Fa Andriamanitra no miasa ao anatinareo, na ny fikasana na ny fanaovana ahatanteraka ny sitrapony. Amen. Hivavaka isika. Endreny fifalianay Andriamanitra raha afaka manatanteraka ampahany amin'ny asanao, ho fitoriana ny filazantsara, ho fitaizana ny fiombonana, ho fanatevenana ny entimanana amin'ny asanao Andriamanitra ny fiangonana amin'ny alalany akany fitiavana. Misaotra anao zahay no ireo mpanomponao, miara-mikatroka mivantana ao anatin'izany asa izany, ny amin'ny folohan'ny filan-kevim-pitantanana, ny amin'ny ireo mpikambana rehetra, ny amin'ireo mpiara-miasa eo anivon'ny akany, misy ny tazana eto, misy ny miandry raharaha. Tompo, ampahereza izy ireo, ary ataovy manefa ny asa fanompony, arak'izay niantsonao azy, amin'ny-joto sy amin'ny fifaliana fa tsy amin'ny fisentona. Misaotra anao koa ny amin'ny fiara-miasa seho ny mpianakavy finoana eto amin'ity fitandremana ity, ny fitsidiana ny akany, amin'ny fandraisana ny sakafo izay atolony, amin'ny fanjifana samihafa araka ny antom-pisiny sy ny tolotra izay ataony. Misaotra ny amin'ireo orinasa miara-miasa amin'ny akany, misaotra ny amin'ireo olona tao aminao mba hitsidika sy hamangy anjifa ny asa ao amin'izany akany izany. Engane, ohatra lavitra noho ny 7 arivo ny ho azo indray amin'ity taona 420 ity, mba tsy ho naman'izay miemotra izahay fa handroso, ary indrindra hamira-piratany voninahitra ny fijoroany ny tsirairay avy amin'ny aingy amin'ny tompona andraikitra, ny vahoaka an'Andriamanitra tsirairay hiara-misalahy ho amin'ny fahombiazan'izany asanao eo anivony akany izany. Dia ianao Andriamanitra no antenainay mba hiara-iasa amin'ny fikasana sy ny fanaovana eo amin'izay ezana mpandroso ny asanao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no anonanay ny vavakay. Amen. Aoka hipetraka ny fiangonana. Tonga amin'ny famaranana izao fanompo-bavahana izao ary isika riavana eo am-pitsanganana no anaovantsika ny hira voalahatra aorin'izay atolotra ny tsodrano. raiso amin'ny finoana ny tsodrano atolotra amin'ny anaran'ny tompo. Hitahy anareo any ny tompo ka hiaro anareo, hampamirapiratra ny taviny aminareo ny tompo hamindra fo aminareo,
hanandratra ny tavanareo ny tompo hanome anareo fiadanana. Amen. Ho an'Andriamanitra irerianany ny voninahitra, amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.